faly miaraba ndray tomboko vavy sy tomboko lahy mpanaraka ny solanga eto amin'ny vaovao 24/7 fa tsy mpanao politika ianao dika le hoe mpanao politika mantsy hoe membre tsy politika mamelonahako fa tsy membre natoko politika ianao hoe anatina fikambanana samihafa ka tsy haiko raha manao politika zany raha tsy manao politika fa nitsaran'izay mieritreritra ny mieritreritra inona le fikambanana misy any dinika tsy any angamba ny olana fa iza ny olana ny fantaninao zay tianao apetraka rehefa avy eo ia eny efa ianao nanana ndraikitra tamin'ny fotoanandro 20 taona lasy zay niaraka tamin'ny professeur Zafy Albert taorinan'izay dia tsy nanana ndraikitra teto amin'ny firenena firy-tsony ianao fevera koa zao ngamba le fanontaniana tokony hoe mahasarika ny olona ngamba tokony alehantsika fa lasa miodikodina le resaka mba te ahafantariko ny olona fotsiny mantsy hoe izy mo Serge Zafy maova amin'izao fotoana izao dia zay no nahatonga anany ny olona efa mahafantatra ihany fa alefa aloha zay tokony le resahana eny ary ia alefantsika ny resahana eo amin'ny lafiny ekonomika ny tena ahafantarana anao fa makafakana ara ekonomika ny Madagasikara tamin'ny herin'ny teto dia nisy vahiny nilaza fa mandroso Madagasikara no izao antony samihafa izao fantatrao ny tiako tenenina ahoana ny hevitrao io samy manana ny fomba fijeriny hoe mety mivahinareo ngamba mety olona anatin'ny fitondrana ao anatiny mihitsy fa le izy ny salanisa angamba no mametraka an'le izy eny hoe midina ambany dia ambany ankehitriny fahefana vidy ny vahoaka na hoe pouvoir d'achat ny vahoaka malagasy any ankehitriny eo amin'ny 2.30 tapitrisa ao anatin'ny 2.30 tapitrisa io raha raisitsika zany hoe ny olona ataontsika hoe aty misehatra tokony hamokatra dia tokony misy eo amin'ny 1 isan-jato zany hoe manome zany eo amin'ny 70 tapitrisa eo zany 70 tapitrisa zafady hoe amin'le 70 tapitrisa zay ataontsika hoe misy 10 tapitrisa eo hoe mbola raha raisitsika manko zany le izy hoe le 1 isan-jato io ny olona eo amin'ny 15 taona ka hatramin'ny 70 taona azadiny fa raha ny lalàna zany milaza dia hoe tsy maintsy eo amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 1 taona no fotoana fiasana fa raha marina amin'ny akapobeany eto Madagasikara eo amin'ny 15 taona ka hatramin'ny 70 taona ny fiasan'ny olona mihoatra an'izay ary matetika raha raisitsika zany zay dia zay manome an'le 1 isan-jato raha zay ny resahantsika dia eo anatin'le 70 tapitrisa dia misy eo amin'ny 10 tapitrisa eo mbola hoe ataontsika hoe misy mianatra misy koa le hoe mikarakara tokantrano manetrano misy koa ataontsika hoe mety sembany etsetera 10 tapitrisa eo zany à peu près tsy miasa 14 tapitrisa eo zany ny olona ataontsika hoe misehatra famokarana ny olona nefa misehatra ataontsika hoe ara-dalàna tsy mihoatra ny ray faingo 4 tapitrisa tsy mihoatra an'izay amin'le anatin'le 14 tapitrisa ny ray faingo 4 tapitrisa no ara-dalàna ataontsika hoe misehatra ara-dalàna izy daholo no mamena an'izay sehatra zay ao zany ny ataontsika hoe misehatra tsy miakina ao koa ny seham-panjakana ao koa miaramila sy ny sivily zay daholo zany ao anatin'io zany hoe 1,4 million zany farafabehany io farafabehany io fa efa ampiakarina ambony io zay zany ao anaty sehatra ara-dalàna na hoe secteur formel ny dikan'izay zany raha boriborina zany io mba hamora le salanisa ataontsika hoe ray faingo 10 tapitrisa dia manome zany eo amin'ny ataontsika hoe 12 faingo 10 tapitrisa ny olona zany amin'ny sehatra tsy ara-dalàna ahoana aloha mahatonga an'izay azadiny fa nitatsa mamokatra ane tsy voakoty ao anatin'ny sehatra ara-dalàna eto amintsika satria anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna nitatsa mamokatra zay aloha zany tokony azava ho an'ny daholobe vetivety fotsiny Serge Zafy mao fa maninona ny tatsatsy ao anaty sehatra tsy voasoratra ara-dalàna ao anatin'ny fanjakana ve izy zany hoe mandohetra sy ny sisa sa dikan'izay hoe tsy mandohetra zany ny tatsa
tsy mandohetra impôt direct io resantsika fa tsy ny impôt indirect atsika rehetra ny mandohetra daholo amin'ny fomba nikolaka zay le hoe impôt direct rehefa indirect azafady rehefa mividitsika sakafo ohatra ery amoron-dalana ery etc etc reny retrarehetra nefa nisy ataontsika hoe etra zay le hoe impôt indirect ny impôt direct le vola zany alohanao mivatana any amin'ny sehatra mitaky ny etra ny fipetrany zany amin'ny akapobeany hoe ny tokony azava amitsika dia hoe ao anatin'io ao anatin'ny sehatra tsy miakina zany be lavitra zany ny sehatra tsy anatin'ny tsy ara-dalàna no sehatra ara-dalàna zany eto Madagasikara zay aloha zany ny zavatra voalohany tokony apetrakantsika raha raisitsika nefa le sehatra ara-dalàna milaza ny banque mondiale fa mahantra ny olona zay mandray latsaky ny $2.50 isan'andro zany hoe raha jerevana zany zay dia manodidididina ny $1 isan'andro zay zany le izy nefa ny azadino fa ny mpiasa malagasy ane ny SMIC malagasy dia $250,000 io resahany io nefa zany tonga hatrany amin'ny $310,000 raha hoe raika amin'ny 30 andro ny volana anankiray ny tiana resahana zany dia hoe ny mpiasa malagasy zany zay mandray zany SMIC zany dia mahantra raha hoe raisitsika zany ny sahalanisa raisy ny banque mondiale zany hoe raha jerevana zany hoe $300,000 no tokony ao ambonin'ny $310,000 ny tokony karama farany ambany hoe fatatsika fa vitsy dia vitsy mpiasa mandray an'izany ohatra zao hoe mpiasa trano zao tsisy mandray an'izany ohatra marina fanakabeazandreo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna na hoe secteur informel zay aloha zany fipetraky le izy amin'ny akapobeany ny olona manana zany raha jerevantsika zany amin'ny akapobeany ny olona manana ataontsika hoe ny olona manana zany considéré hoe manana ny ampy velomana tsy misy ohatra $5 isanjato amin'ny malagasy zany hoe raha sahalanisa zany nijerevantsika raha zay nijerevantsika manodidididina ny $1 sy $1 ny olona manana zay zany le izy raha raisitsika zany par rapport am'le hoe 230 tapitrisa vahoaka malagasy ka le izy lavitra be mihitsy ne zany tena fanalavitra be zany ary ny olona ataontsika hoe mandray ataontsika hoe ray lavitrisa isa-taona malagasy ny resantsika azadino fa anatin'ny zavatra resantsika malagasy ny resantsika fa tsika tsy miresaka amin'ireo vahiny mipetraka eto Madagasikara ny malagasy zany mandray manana fidiram-bola mihoatra ny ray lavitrisa isa-taona tsy misy ohatra $5 isanjato ny tiako resahana zany dia zao ray lavitrisa $1 milliard ny tiany tsy misy ohatra $5 isanjato ny vahoaka azafady fa miadiskely iny satria BDP zany le chiffre andohan'ny serge le izy zany zao le olona miresaka angamba hoe no le fahantrana jerevany amin'le hoe isan'ny tomobile manao embouteillage sy hoe ny olona milahatra ary amin'ny grande surface ao anatin'izay manambola zay angamba izy fa raha vahoaka malagasy amin'ny akapobeany mbola ambany anie le chiffre avoaka amin'ny banque mondiale hoe $5 isanjato ny vahoaka malagasy mahantra mbola ambany be io rehefa tena jerevana le izy any amin'ny farafahakeliny any amin'ny 5.9 isanjato ny vahoaka malagasy mahantra rehefa tena hoe jerevana daholo zany le sahalanisa rehetra zany ny tiako resahana zany dia hoe ka mazava ho azy anie raha ataontsika ary hoe le olona mba manamanam-bola le resahako to hoe $1 sy $1 miampy amin'ireo vahiny eto atoerana mazava ho azy fa misy zany ny embouteillage
dia misy zany ny filarana le amin'ny grande surface fa raha zay kosa zaina fa hoe tahany fahantrana eto Madagasikara hoe mahantra hoe tsy mahantra Madagasikara dia tompona andraikitra amin'izay tenenina zay miteny an'izay fa izy angamba anisan'le ohatra faingo ray isan-jato angamba be amin'izao fotoan'izao mandray an'le ray lavitrisa isa-taona tsy fantatro. Le izy anie fahazahoako an'ilay resaka le olona tsisy olo vava azy akory tsisy olo vava azy akory sanatria fa hoe matoa milahatra ny olona ny amin'ny grande surface misy embouteillage be eto Antananarivo sy ohatry ny any Moscou sy ohatry zany tena miroborobo zany fijeriny Serge Zafimahova tena pahany kely varavety amin'ny malagasy ireo tanisain'ireo fa ny akamaroan'ny malagasy dia tena vahoaka malagasy ao anatin'ny fahoriana kehitriny ary mitombo ary niakatra foana tahan'ny fahantrana eto Madagasikara. Ny olona le ny orinasa ary any amin'izao fotoan'izao kenda tanteraka zany ny orinasa malagasy sehatra fiarina zany kenda tanteraka kehitriny. Raha milaza aminao fotsiny za hoe raha raisitsika zao hoe raha ataontsika salalisa ny Maurice Madagasikara vahoaka maorisianina dia eo amin'ny ray faingo telo tapitrisa zay ny vahoaka maorisianina. Vahoaka malagasy roa amin'ny telopolo tapitrisa nefa ny arikarena tovy 9.0 lavitrisa dolara ny arikarena malagasy mitovy amin'izay koa ny arikarena maorisianina. Dikan'izay zany tsy mamokatra zany Madagasikara dia raha raisitsika le izy isam-batan'olona dia ambony be mihitsy ny arikarena isam-batan'olona ny Maurice. Itsika ny firenena farany mahantra indrindra eran'izao tontolo zao ny olona orianantsika firenena miady fa tsika zany amin'ny firenena tsy miady tsika amin'ny farany indrindra hoe mazava zany raha ny sahalanisa zany hoe ny arikarena isam-batan'olona resantsika io ny atsika eo amin'ny $500 eo $545 ka le izy zany ao anatin'le izy dia hoe ny sahalanisa tsy afaka lalaovinao fa ahitanao an'le tany le fahantrany le firenena fa io indray afaka manao ny démagogie an'izay manao démagogie fa ny chiffre foana io ihany kanefa andriamatoa Serge Zafimahova io ihany le malagasy fa ireo daholo ihany mitombo raha nisantsika malagasy fa tsy maty ialako tsiny le fomba fiteny zany hoe survivre zany sisa ve le malagasy maro anisa be raha fijerinao azy ka misy survie eto izy moa ny tena miteraka be dia be indrindra amin'izao fotoana sy ny vahoaka sahirana satria izy tsy hanamboly izy ampiasa le préservatif sy ny karazany ohatra satria tsy ao anatin'ny priorité ny dépenseny zany dia mazava ho azy ny azy mitombo foana zany ny taranaka ohatrano. Ny problème antsika misy politika mpanjakana zao miteny hoe mba ianao amin'izay misy teny zay za tsy amin'izay politika mpanjakana zay fa ny olana lehibe ho anazy zany dia hoe tsy fanana ny fanjakana viana ampandroso ny lafinaire économique eto Madagasikara zay le tena olana hoe hatrano raisitsika zao hatrano nisy ny fitondrana ankehitriny io nanomboka tamin'ny 7.0 sy 2 tsy nisy mpamatsy vola vahiny na hoe investisseur direct étranger tonga teto. Ny investisseur misy etony amin'izao fotoana rehefa mahita tsika hoe misy hôtely vaovao mijoro hoe eto Antananarivo reo hôtely vaovao ngeza be mijoalajoala mijoro reo tsy investisseur direct étranger reo fa ny avantsika karana efa eto Madagasikara reo manao an'ireo investissement reo zany hoe tsy misy zany fatokisana amin'ny Madagasikara amin'ny investisseur étranger. Ampatsahiviko fotsiny tamin'ny heritaona nisy fivoriana zay natao hoe fiarina atao amin'ny CCI Ivato ny filoham-pirenena nitarika an'io tamin'izay fotoan'izay ny filoham-pirenena nampiseho vahiny nisy belge zay naseho ampabemasy taona saina nitsangana hoe io izy investisseur anao investissement goavana amin'ny resaka fambole fary sy ny karazana ho avadika siramamy fa nitsoka anie le investisseur ay moa tsy tafahorina teto tsy misy an'izany eto le izy ny olana lehibe ny investisseur efa eto ampitahorinao
ampitahorona ahoana apetraka o raisitsika zao ambativy QMM etc reny ny ampitahorona lalandava asiana pression lalandava tsy avy eo amin'ny ministera ny olana fa avaty am'le politika ampanjakany akapobeany mihitsy ny tena olana le ministera miezaka am'izay ezahany a fa misy zany a mandoto rano hoe le olana lehibe zany misy eto amin'ny firenetsika rehefa misy investisseur tonga de terena hoe zay mila 5,100 ao anatin'ny petrabola le ao anatin'ny capital io izy a incompressible zany hoe tsy mahazo ahena mihitsiny zany ahoana moa ny olona itondra vola tonga de terena hoe anao tsy maintsy manana 5,100 na 20,100 incompressible na ray isan-jato zany ary tokony tsy amen'le olona tokony avela le olona no ny investissement zany rehetrarehetra zany mahatonga le sandam-bola-tsika koa ry ambadika mitotongana lalandava azadino fa sandam-bola malagasy ny ambany indrindra eto Afrika tsika koa dernier de la classe raha raisina sandam-bola vahiny sy ny sandam-bola malagasy ny sandam-bola matanjaka indrindra ty Afrika tany miady Libye Madagasikara mbola amloatsika ny tany miady Madagasikara ny farany indrindra lanja ny sandam-bolana raha tsy diso any atsika zao any amin'ny 4803 any angamba raha tsy diso tamin'ny 11 février tao ny dollar par rapport amin'ny dollar 4803 nefa neny Comore ohatra par rapport amin'ny dollar latsaky ny 600 francs comorien ny tiako resana zany hoe tsika zany atrany zany le olana maizina mihitsy zany maizina tanteraka le izy satria tsy fananana vina politika ary mahatonga le olona tsy samy mitondra ny kapitoany zao misy lalàna vaovao ndray zany zao vao ataontsika hoe tsy lalàna vaovao efa misy io fa tamin'ny 7 janoary tao nanapa-kevitra ny filan-kevitry ny ministra hoe sokafana indray ny resaka secteur pétrolier ny investissement zany de namoaka ny note ny ministera tamin'ny 9 janoary teo 520 zany hoe reto daholo ary zany ny fipetrany lalao hoe anao promotion ndray zany tsika ny permis rehetra taloha foana ny foana iny efa foana efa ely fa régularisation zany ny resahany zareo fa nisy 9 mahery tao efa tsy lavidavitry ny 20 nisan'ny ataontsika hoe nisan'ny société tao anatin'ny fikarona fitrandrana pétrole sy gaz teto Madagasikara fa lasa daholo reo société tokana sisany eto Madagasikara de Madagascar olona de ao anatin'le izy ao anatin'le communiqué ministère nivoaka tamin'ny 9 janoary milaza mazava hoe ho jerena ozy contrat de partage de production a Madagascar olona ho jerevana ozy ifanaraka avy amin'ny tombontsoan'ny Madagasikara koa satria hoe l'équitabilité an'le zay ny terme nampiasainy tsy hoe équitabilité inona zany ny dikan'zay zany aloha nytiako hazava tsara inona ny enjeu any raha Madagascar olona zany io resahantsika io ny enjeu Madagascar olona tsara fantatsika nisy engagement Madagascar olona tany aloha tany hoe amin'ty taona nanomboka tamin'ny taona 20 raha tena nandeha tsara zany le projet sy 20 tokony efa tonga 10 alina isan'andro ny baril pétrole production Madagascar olona ny baril anankiray 159 litres zay natao hoe baril zay le faresaka pétrole ampazava azy tsara ny zavatra misy nisy olana zany somary nikorontaniny Madagascar olona tamin'ny tetezamity de taty arina koa nanana ny olana samihafa koa izy tao anatin'le orinasany ny plan de production Madagascar olona fahafantarako azy eo amin'ny raya raha sy diso eo amin'ny 50 000 baril jour zay zany le plan non azafady 10 000 baril jour maximum zay le plan fa ny engagement tany aloha le 50 000 baril jour inona ny enjeu ny Madagascar olona zay nga tokony hazavantsika azadino fa ny 5 isanjato ny source ny herinaratra eto Madagasikara ny angovo malagasy de avaty amin'ny herinaratra zany hoe miakina amin'ny ful lourd d'accord 5 isanjato
termika daholo termika zany a tena mitondra ny herinaratra eto Madagasikara fa mbola kely a ny parany hydraolika ao anatin'izay raha tena hoe anao an'io zany tsika dia mila zany tsika manao production be atao Madagasikara olona mila farafakeliny zany satria zay ny besoin ny jirama 3000 baril jour zay zany ny besoin ny jirama zay miaraka am'le compagnie privé satria am'izao fotoana zao compagnie privé mamokatra fa jirama mivarotra fotsiny ny herinaratra aty amin'ny mpanjifa ny tokony ho azontsika zany dia zao hoe zava-dehibe mihitsy mampiodina an'io Madagasikara olona io satria am'izay fotoana zay hoe lasa maleo teny tsika tsy voatery tsony tsika manafatra solika avy any ivelany ampiodina an'le termika eto Madagasikara fa inona moa mahatonga an'le fanjakana mifavoriser an'le termika satria am'ireo compagnie mpanafatra solika reo misy mahazo azaonjala commission raha mamokatra zany tsika atao anatin'ny Madagasikara tsy mahazo commission izy fa rehefa orinasa vahiny no manafatra an'le solika dia angalanjala commission par tonne par baril aveo so par litre tsy mazava amiko tsara izy tiry-zala ny fitondrana zay ao anatin'ny fitondrana ao ambony eo misy koa ivelan'ny fitondrana misy ao anatin'ny fitondrana fa zareo mpiaradia zany zareo oligarka sy zareo mpitondra afaka manapaka an'izany le olana lehibe zany eto amin'ny firenentsika tsika maizina ao ambanin'ny jiro ao ambanin'ny masoandro Madagasikara zany raha ny potentiel Madagasikara raha raisitsika zao ny pétrole sy gaz ngeza be ny potentiel Madagasikara pétrole sy gaz fa satria le fitondrana inona na tonga le compagnie samihafa nandeha zavatra tsy sarotra hoe nampandeha amin'ny compagnie pétrolière tsy mety aminy les conditions atato am'le resaka TVA récupérable ny tena olana inona natao hoe TVA récupérable les taxes sur la valeur ajoutée zany hoe izy io zany a mandoa izy zany rehefa manao opération d'importation sy ny karaha zany mandoa TVA zareo dia rehefa aveo nefa tsy voaefa amin'ny fanjakana le remboursement le TVA zay le hoe TVA récupérable ohatra zao hoe nisy fotoana nisy tany amin'ny 50 tapitrisa dollara ny TVA récupérable tokony récupérer ny ambatovy ohatra tsy nanam-bola mihitsy ny fanjakana nanao an'le récupération le andohan'le volan'olona dia nangataka ireo compagnie ireo hoe ataovy neutre izy na hoe raha tianareo zany hoe tsy andoha zany zareo le TVA ao anatin'ny grand projet minier ndrasantsika sy ny investissement ataontsika hoe pétrolier sy gaz pratique normale zany hoe tsy mandoha TVA zany ny orinasa am'izay fotoan'izay moa koa tsy manazefatra le charge zareo raha ohatra zany ny fanjakantsika fanjakana madio intéressant hoe manana le TVA récupérable raha fanjakana madio satria le TVA iny zany fantatrao fa tsy maintsy remboursé anao afaka heritaona fa afaka lalovinao zany iny amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny tsenam-bola iraisam-pirenena ampitombona dia afahanao amerina volan'olona fa le olana ny atsika volan'olona lalitsika tsy voaveritsika tsony ny volan'olona le olona rehefa aveo tsy remboursé zay ne le olana tsy nanapaka anao mihitsy ny ahako nefa ny fotoanantsika Serge Zafimova mandeha mialatsiny le politika ara-toekarenam-panjakana mihitsy ny problema zany araka ny filazanao ankehitriny dia manao offensif économique be any amin'ny firenena arabo ny fitondram-panjakana ahoana ny fahitanao azy mety ahomby ve zay sa tsy ohatran'izao le izy efa niainatsika io tamin'ny androny amiral Ratsiraka tamin'izy président rehefa tsika nanapaka amin'ny fifandraisana tamin'ny Israel ny eritreritra izy hoe rehefa tapahany iny dia vetivety tsika dia ho azo vola avy any amin'ny tany arabo afangarotsika le djelaba be an'le arabo everitsika fa tsy mahay manisa vola izy zay aloha zany ny olana ary milaza aminao fa tsy nahazo fanampiana mihitsy ntsika tamin'ny tany arabo tsy nisy 500 tapitrisa dollara nampindramin zareo atsika tsy nisy an'izany tamin'ny trosatsika zay tany amin'ny telo faingo ataontsika hoe efatra lavitrisa dollara boriborina ambony kely zany tsy nisy 500 tapitrisa dollara lavitra be zany za zany efa miexagéré amin'izany inona zany ny tiako resahany
aleo angamba le zazavaiko a partir n'ity resaka lalabe mikotana ty ao anaty lalabe mikotana io a zao nresahany tetibola mpanjakana 5 sy 10 rehefa mijery anao anatin'io tetibola io a dia misy eo amin'ny 7000 milliards d'ariary a ny financement an'io autoroute io ao anaty ao anatiny tetibola mpanjakana 5 sy 10 ao anatin'io mizara roa misy apahany ozy zareo fa vita négociation dia misy apahany ngeza be mbola ho atao négociation dia eo aloha dia varina ianao hoe fa ahoana moa mbola vao vinavina dia efa ampidirina anatina tetibola vola mbola tsy ao am-paosinao normalement vola efa ao am-paosy no alefa lalina ao anaty tetibola mpanjakana zay aloha zany dia efa somary mahavarina enina amin'ny 60 kilometatra ozy 246 kilometra ny alavany autoroute io ny olana lehibe nefa dia zao mandrakandroany tsika tsisy nahita hoe ahoana tsara moa tracé officiel ny autoroute io ary le izy araky ny filazan'ny technicianna manao an'io satria eto Madagasikara eny Tananarivo eny kely fanenanena parazary eny daholo be dia ny technicianna milaza hoe le autoroute eny ozy miova foana ozy fandehan'ny lalana arakaraky le olana hita inona ny olana hita ny tena marina alohany nanao n'io projet alohan'io hoe maka volontsika tokony natao aloha ny étude environnementale ny étude d'impact environnemental zay tsy natao ny olana faharoa ny commune rehetra sy ny fokotany rehetra impacté na voakasika an'le projet tokony koa natao ny antsoina hoe consultation publique tsy natao koa zany zay ne mahatonga le vahoaka mitondra pancarte hoe tsy manaiky zay lalabe mikotany io satria tsy nisy le consultation publique alohany zany manao négociation tsika resaka arabola tokony efa mazavy zay ny ara-teknika ny ara-tontolo iaina ara-teknika tontolo iaina resaka social ny resaka koa ny dédommagement an'le vahoaka voakasika an'le projet zany rehetrarehetra zany tsisy voaja normalement zany mpamatsy vola manome vola anatin'izany condition zany hoe tsy voady zany complice amin'ny zavatra tsy mety eto Madagasikara mibadea mantsy zao totrany hoe badea tsy misy badea mbola resabe fotsiny zany mbola vo étude mbola vo atao ny olana ny tsika eny zany mbola vo fanakalo hevitra dia efa hoe ady hevitra ambany tafitrano fanakalo hevitra hoe ahoana afaka manampy anay ve nareo fa zay no le lalabe mikotany fa ohatriny natadavinareo zay mitady eo amin'ny 250 350 millions de dollars eo tsisy olana zany fa afaka dinihan'ny techniciantsika zany nga midika hoe nanaiky le olona nanaiky kosa izy tsy ohatran'izany angamba fifandraisany resam-pirenena fa mialatsiny fa na mpivarotra rehetsenany mpivarotrana ny Ambory Arabe tsy ohatran'izany ny fomba firesahana aminy ka le izy hoe ny mbola vao hanomboka ny étude ao anatin'le izy zay étude zay mbola vao andeha ka tsika miresaka zao tsisy étude ny tsara fantatrareo anatin'le 7000 milliards d'ariary resahako financement bilatéral arabe io na financement ny organe multilatéral arabe ohatran'ny badea zany anisy an'le ao fa tsika miresaka zao io ne mbola misy procédure efa nazavaiko anareo procédure aloha hoe tsy maintsy le au niveau tsika samy gasy efa nazavaiko le resaka hoe étude d'impact environnemental ny resaka impact ty amin'ny vahoaka à partir de consultation publique ny resaka ny indemnisation an'le vahoaka voakasika etsetera zay malagasy sa malagasy rehefa aveo ao anatin'le étude le resaka hoe ahoana ny fandehan'ny lalana dia rehefa aveo deuxième étape rehefa aveo rehefa miresaka amin'izay amin'ny bailleur hoe ahoana zany ny fandehan'le négociation dia misy négociation mandeo dia misy fifanarahany eta malagasy sy le bailleur dia iny fifanarahany iny rehefa aveo mbola hoentina any amin'ny parlement gasy zany hoe ny assemblée nationale sy ny sénat rehefa lany avy any iny zay vao miatra ka aiza ho aiza anatin'izany lazaina fa hoe efa misy vola le vola eto Madagasikara zay ne le izy zay le olana mazava zany hoe tsy misy le vola zany aloha ankehitriny farana sady mifandarantsika Serge Zafy Maova misaotra anao amin'izay andro fanontaniana farany ngambany inona zany misosokevitra inona ny alantsika gasy an'ity raha mangy ity sosokevitra angamba dia tsotra hoe ny niveau technique l'équipe ankehitriny angamba mampiaya misy may eo
ao anatin'ny membre gouvernement hoe misy may za tsy tonona hoe iza na iza le ministère hoe misy compétence fa misy koa tena tsy mamely ao anatin'le izy tokony asianareo manima zany hoe tsy anjarako miresaka an'izany na hoe tokony asiana ve sy tokony asiany fa ny zavatra misy aloha dia zay hoe ao anatin'izay zavatra rehetra zay a hoe io ne misy modélisation économique aleonao manao négociation ne ianao reny hoe tokony efa manana modélisation économique et technique sy financière ao anatin'le izy fa tsy mino a zany hoe manana ny gasy akoatran'le makety tony a tsy manana modélisation fiable ny gasy fa le zao zao tena mitaraina mihitsy le mpandraraha malagasy ny sy me gemme iny hoe tsy mba voaro mihitsy le za malagasy efa nidresahana taria aloha taria fa io zany tena io zao ry Donald Trump tonga dia hoe mba ho fiarovana ny toe-karenanay sy mivahoakanay dia miakatra 25% ny droit de douane anareo zay rehetra mampiditra entana aty tsy mba afaka manao an'izany ve le fanjakana gasy fanjakana malagasy ane faible zao fotsiny ary ny teniko aminao raha misy mpandraraha anakiroa raisitsika zao mpandraraha avy ato sakay efa miverina manko zao le taranaka réunionnais le réunionnais rehefa ry zareo manao exportation anavary tsy pala moa misy amin'ny faritra iny tsy sorana miditra ny la réunion fa rehefa opérateur malagasy orinasa malagasy manao exportation ny la réunion tonga dia misy barrage phytosanitaire ny antony ny fitondrana malagasy tompoko tsy miaro teratany malagasy au niveau ny commission au sein indien fa ahoana moa ny opérateur gasy maninona moa nampijaliana ary niala mihitsy ny afarany tany Maurice imbininy Castropizza amin'ny fotoana io nefa le orinasa mampijaly ambinina tany Maurice groupe Shell mividy any BNI satria izy anisany actionnaire anatin'ny BNI miaraka amin'ny action raha za mihitsy amin'ny fotoana io ny diky daholo ny restaurant rehetrarehetra maorisianina teto rehefa tsy ekenao binina nenay mba orinasa kely alakiray iny dia fampijalianao nenao aty avelanay miasa raha za tao amin'ny toerana fanjakana malagasy nakatoko fotsiny zao ny orinasa maorisianina teto dia lasa nareo mangoronetana ary PDP tsika raha mbola manaiky hitsahantsahan'ny olona ny amboniny loha tsy afaka mihitsy ntsika iaro ny tombontsoany mpandraraha malagasy entre parenthèse mbinina totrany zao ny Castro ohatrany ao la réunion lasa makany la réunion dia hitantsika ndray zay ataony réunionnais mbola vao mipetraka izy any ya misaotra anao zay misaotra atsika tapitra ny fandarana veloma tompoko